Manolotra ny araba finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fandara ny Nosy Maitso magazine ary manasanao anaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany. Ny fandarana Nosy Maitso magazine moa dia fandarana natao iresahana indrindra mikasika ny tontolo iainana sy ny fandrosoana ary mandeha eto amin'ny télévision malagasy isaky ny alatsinainy sy ny alakamisy. Anisika dia iresaka indrindra makasika ny karazan zava-mananaina na ny biodiversité. Ny karazan zava-mananaina moa tsy inona akory fa ny biby sy ny zava-maniry. Isika olombelona zao dia sokajin'ny zava-mananaina satria sokajin'ny biby no misy atsika, fa ny zava-misy moa amin'izao fotoana zao dia miapotika ny tontolo iainana, nateraka izay fampotehany tontolo iainana izay dia maro be ny zavatra simba eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ka manoloana izany dia namondrona ny feo ny tanora ny velany ihany ary manaitra antsika tia Madagasikara ihany koa mba hampiakatra ny feontsika eo amin'ny fiarovana ny karazan zava-mananaina na ny fiarovana ny biodiversité, koa mikasika indrindra ny feon'ny tanora veto Madagasikara eo amin'izay fametrahana paikady iarovana ny zava-mananaina izay no fandarana ho ataontsika amin'ity anio ity. Koa manasanao izahay akafizy izany hatramin'ny farany. Ny mpanimba ny ala no fahavalony ny zava-mananaina voalohany indrindra. Mbola maro ankehitriny ireo materitreritra ka manao izay tiany atao amin'ny fandropahana mivantana na akolaka azy ireny. Voalohany amin'izany ny fanapahana ny ala, ny fanaovana saribao fandrehitra, ny fanaovana tavy ala amin'ny fambolena ary indrindra fa ny fandorana tanety tsy amin'ny antony ka mahatonga ny tany ho lasa karakaina. Sarotra ny mamaha ireo olan'ireo noho izy mifaningotra amin'ny olana ara-tsosialy hany ka miteraka disadisa ampiarahamonina matetika ny famahana izany olana izany. So ihany anefa fa efa maro ny tanora no tonga ansaina amin'izany fomba mamohitra izany ka mitondra vahaolana ao amin'ny fambolekazo entina manao fandrakofanala ny tany. Hotsongaitsika ireo tanora teny Alatsinainy Ambazaha sy ireo tanora teny Atapiketsa amin'ny distrikt Anakazobe nandritra ny fambolekazo izay nataon'izy ireo ka nahitana fa mandray anjara mavitrika amin'ny tanora izay misehatra eo amin'ny tontolo iainana. Ny voalohany araka ny lazaiko teo dia fanetanana aloha voalohany indrindra ary manarakarak'izay ihany koa dia ny hazo izay volentsika ety amin'ity araka ny nambaranao teo mangadiady dia mba hisiny ny verenana izay fambolena izay mba ahafahany zava-mananaina rehetra miverina indray mivelona ao anatin'izay tsara fa Madagasikara dia manan-karena eo amin'ny lafiny zavaboary ka ny verenantsika amin'izay no tena zava-dehibe hiverenana mba tsy hisy intsony izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Eo ny fambolekazo fa indrindrandrindra ihany koa dia ny fanetanana ny tsirairay manana andraikitra tsika. Fikambanan'ny Skototranaina FMTROS Anjana Mivola. Zay zao no mamboly ety. Inona no mabe fanapohanareo ohatrany? Mampalahelo anay Madagasikara amin'le doro-tanety sy ny tsisy mba hialokalofana. Dia izay no ezahana fikambanana na maitso ny ity Madagasikara tsika ity.
Maimaimpona zany anaovanareo azy io? Maimaimpona mihitsy tofoko satria zay rotsaka maimaimpona. Arak'izay hoe fikambanana zay moa zany matoa misy fikambanana misy tanjona iraisanao dia misy fampiezana koa dia mba natao koa zao mba hoe fanatsarana sy fampirovona ny fikambanana zany asa irahana zao. Mazo to miasa ry? Saotra betsaka tompoko dia sa tsisy asa atao tsony? efa madiva marana azy. Firenena malaza eran-tany amin'ny fananana biby sy zava-maniry mampiavaka azy Madagasikara. Ahina ho lany tamingana nefa ny 5 isanjaton'ireo zava-mananaina ireo ankehitriny. Miankina amin'izy ireo ny firindra ny tontolo iainana. Noho izay lanja manokana anana ny zava-mananaina izay ary dia nandrafitra paikady ny firenena maro eran-tany entina mikatsaka vahaolana iarovana azy ireo. Firenena maro no efa nitsiondo momba izany efa hatramin'ny taona 2019 ka hatramintsika amin'ny teny izao. Anisan'ny ankana hevitra momba izay fiarovana ny zava-mananaina izay ny tanora amin'ny fametrahana drafitra iombonana amin'ny paikady iarovana azy ireo. Ny fikambanana eran-tany Global Youth Biodiversity Network izay manana ny ratra mangaikany aty Madagasikara amin'ny alalan'ny Malagasy Youth Biodiversity Network izay tarindra matokely Sandanjara Rakotomalala. Io fikambanana io dia fikambanana tanora miady ho an'ny karazana zava-mananaina, ny fiarovana azy sy fintantanana azy amin'ny fomba lovain-jafy. Dia zahay dia rasa mangaika ny Global Youth Biodiversity Network eto Madagasikara, fikambanana maneran-tany ny tanora izay misolo tena ara-pomba ofisialy ny feon'ny tanora sy ny fandraisany anjara ao anatin'ny fanapahan-kevitra sy ny fanatotosana ny convention sur la diversité biologique. Provina no tanterahana ilay convention. Ilay convention dia efa tamin'ny 2019 no nitsangana ary efa nanasony izany Madagasikara dia amin'izao fotoana izao amin'ity taona ity tokony hisy ny fivorimben'ireo firenena rehetra izay nanasony azy na hoe COP15 ho an'ny convention sur la diversité biologique. Dia izao izy ny fandrafetana azy io ankehitriny? Ankehitriny aloha izany dia mbola ny volavola voalohany no mafana indrindra ny fifampirarahana anazy eo anivon'ny firenena samihafa. Dia raha ny tokony ho izy antenaina fa amin'ny volana aogositra nyity taona ity no tokony ho tapahana ilay drafitra vaovao maneran-tany ho an'ny karazana zava-mananaina mandritra n'ilay COP15. Arabe vitagoduro iure lalano lalakele lalana mai Wopepsiluere Arabe vitaguduro Iure lalano lalakele lalana mai Shartam yakatanye. Fa nanao fankakevitra nasionaly tamin'ny tanora mikasika ny drafitra vaovao maneran-tany ho an'ny karazan-java-mananaina ary ity fikambanana Malagasy Youth Biodiversity Network ity, arak'izay mampitondra ny feon'ny tanora azy zay eo amin'ny fifanarahana ho an'ny karazan-java-mananaina. Io moa zany ilay hoe Convention sur la diversité biologique. Tanora maro avy amin'ny sehatra samihafa no nasaina nandray anjara tamin'ny fankakevitra io. Nahitana ny tambajotra avy amin'ny tafy miavo avy amin'ny vondron'olona ifotony. Ny tanora mpianatry ny université nahitana ny fikambanana CREE, ny ENS, ny ENS, ny ESA, ny UVVT ary ireo mpisehatra avy amin'ny fikambanana miasa momba ny tontolo iainana tahaka ny SCOUT, JAD Madagascar, UMCA, UVVT, ny ankizy, ny factory. Ho anay tanora raha misy ny convention sur la diversité biologique dia nandrafitra Madagasikara ny drafitra nasionaly ahafahany manatratra an'ireo tanjona napetraky ny convention sur la diversité biologique. Dia nisy ny fiarahanay miasa tamin'ny ministèren'ny tontolo iainana sy ny fampivoarana lovain-jafy. Dia ao anatin'izay indrindra no nahitanay hoe nisy ny efatratra. Rehefa hitanay ireo efatratra dia natafavoaka izahay nandritra ny fankakevitra hoe eo ny
tamin'ny fametrahana tanjona anamatsoana indray Madagasikara fa ilaina koa anatin'izay ny fampiatiana an'ireo tanora izay mitazona ny atsasamanila amponiny eto Madagasikara izany hoe mpandray anjara fototra ao anatin'ny fanatrarana ny tanjona. Ça va pas rester seulement en parole, mais ça va être reflété. Nofaranana tamin'ny dialogue intergénération na hoe adihevitry ny tanora zokony sy ny tanora zandrany ity atrikasy ity. Nazava teto ny taridresaka. 3 andro ireo tanora zandry no namolavola izay fakakevitra everina fa oaroso ho feon'ny tanora malagasy any amin'ny COP 15 izany. Maharisy lahatra ve ny hevitra izy ireo sa tsia? Nanaona ny fandehan'ny fivoriana dia ondrotsika ny fahitany mevalaza Fahed Body Stefano izany fivoriana izany. Ny fandraisana anjara tamin'ny fankakevitra ty tegna tsara satria nampavelatra ny saigninay jeune eran'ny Madagasikara ary navita zagnay zany nagnaboaka le hevitra zay misy aminay zany amin'ny resaka biodiversité tsika eto Madagasikara sy amin'ny fomba fiarovana izy. Nanaona ny fandehan'ny adihevitra? Ny adihevitra aloha milamina satria sambolo zay namoaka ny baka tamin'ny saigninany zegny amin'ny alalan'ny idénany de nadia teo aza ny tsy fankaregny ely somary amin'ny le dialecte fa au final zegny navy amin'ny tanjony tadiaviny zegny ny dia zay nataonay taty. Ny aksisiky nataonay tamin'ny faritra dianany zegny baka amin'le situation zegny misy aminay agny izy ty hoe amin'ny resaka fandrobatagna hala sy fitrandragna arena azan-dranomasina satria amin'ny diana zegny somary comment dire hoe potentialité misy potentialité be touristique raha mitena atsika Nosy-Be, raha mitena atsika Diogo, raha mitena atsika Ambanja ou bien atsika Mivolagnambilobe misy potentialité touristique be izy kanefa zegny le zavatra agnatin'izay tian'ny touriste zegny ndrô matetiky zegny poten'olo de le anisan'le olona aminany zegny somary le fifindramony somary antarika zavatra maventy be taminay tany Nosy-Be il y a 2 ans zegny hoe le fifindramony fampagnapotegna hala zegny misy aminay ao. Nanana solotena tamin'ny fionana koa ny ONG Movap Madagasikara ka iandrian'ny menjanary sitraka tanora mpilatsaka ny sitrapo no nanatrika tao nambarany fa tena mahakasika akaiky ny fikambanana misy azy ny fakakevitra izay natao teto. Mariako hoe mahita hoe tena mesimba be ny tontolo iainana be dia be ny fikambanana hoe mandray anjara mandray andraikitra fa tamin'ity izay hoe andao hiaraka hanao action mitokana zavatra anankiray hoe kely fa ngeza be le izy rehefa izay rehetrarehetra miara-manao anazy ao anatin'izany resaka sensibilisation na ny fanentanana ny vahoaka ifotony hiaro ny tontolo iainana fa indrindra ihany koa izy zahay aloha manentana ny tenanay hiaro ny tontolo iainana zay zahay vao afaka manentana an'ireo mpiarabelona fa anisan'ny zavatra ngeza be izay ndresanay hoe andao ataontsika manandanja ny feo antsika tanora manandanja ny feo anay satria zahay no avy ny firenena zahay ny andeha hitsinjo sy hiaro an'ireo taranaka faramandimby. Hoany Ramalanjao na Marco Jeff izay avy amin'ny réseau de l'identité et d'intégrité dia fivoriana misy lanjany lehibe ho an'ny tanora ity natao ity satria sehatra tena mba tokony hiainona ny feon'izy ireo. Ny azo tonga dia nitsoahana hoe tena zava-dehibe nangatan'ireo tanora ary netahitan'ny tanora tao anatiny tao dia izao enona aloha ny teniny ary ihany koa jerena zavatra atao. Zareo reo manko rehefa mihetsika tsisy mijery zareo ary rehefa miteny zareo tsy dia tena misy miheno fa lasa any amin'ny second zone foana raha ny filazanay anazy teo ny zavatra ataony zareo na reo etaetany indrindra amin'izao fotoana izao no tena marina. Reo tanora amin'izao fotoana dia tanora ataontsika hoe super actif ary réactif. Zay zavatra rehetrarehetra ataonao amin'ny fiainana zany manodidina ny fiainana dia mety ahazoana opinion daholo ka eo amin'ny opinion indrindra hoe ahoana zany ny ampivoatra nyity tanindrazantsika ity nampatsara ny tontolo iainana mba hoenona ny feo an-jareo satria ny tanora dia mamoaka hevitra manana ny zavatra mety atsara kokoa ny avenirany izy ny hoaviny ka izay ny tena hevitra ny voizina teo mba hoen'ny olona rehetrarehetra zany ny any ivelany na ny eto amin'ny fanjakana na ny ray aman-dreny fa ny génération manaraka
dia mikatsaka ary tena miantsa ao anatin'ny hoe fanatsarana ny hoavy tsy ny fampitehana fa ny fanatsarana foana. Natural justice fikambanana afrikanina miasa manokana amin'ny zo ara-tontolo iainana sy ny zo marobe. Manerana Madagasikara. Manerana Madagasikara. Manao fomba fiasany zany ny natural justice zany dia miara-miasa indrindra amin'ireo fokon'olona ifotony sy vondron'olona ifotony amin'ny fahalalana sy ny fampianana ireo lalàna amin'ny sehatry ny tontolo iainana, sehatry ny fananantany sy ny fiarovana ireo fahalalana nentim-paharazana. Fa ho an'ny Rasolo John Jazy avy amin'ny programme manager ao amin'ny natural justice, izy moa dia sokajin'ireo tanora zokony ihany teo amin'ny faneho-kevitra sy ny andraikitra sanina, fa dia nametraka kosa izy fa mbola ilana fanatsarana betsaka ny anko-kevitra efa vita hatramin'izao na dia azo lazaina fa efa tsara azy. Tena zava-dehibe ny hevitra ny tanora zatra. Ny anton'izay dia ny eto Madagasikara ny anisan'ny betsaka indrindra amin'ireo resaka karazan-javamananaina isika. Dia nefa ny tanora zany ny mampa hoe génération restaurateur isika zany hoe manarina ireo resaka fahasimbana izay efa misy amin'izao. Meno feon'izy ireo zavatra tena zava-dehibe satria ireny hevitra ireny dia zareo miaina tanteraka azy amin'ny ankehitriny amin'ny rehefa reo aoriana zany. Dia ny hevitra izay noresahana teto dia tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa ho amin'ny resam-pirenena ihany araka ny resaka teo. Satria mpamolavolana ny paikady resam-pirenena ho an'ny karazan-javamananaintsika no sady mijery sahady ho an'ny Madagasikara hoe izany tena lara-pahamehana mikasika an'ireo karazan-javamananaina ireo izay antoky ny aina rehetra maneran-tany na amin'ny resaka sakafo na amin'ny resaka fanafody na amin'ny resaka rivotra madio sy ny sisa zany dia ny karazan-javamananaina zavatra tena zava-dehibe ho any fa matetika tsy dia fantatry ny olona fa tontolo iainana ihany fantatry ny olona zany. Nefa be da be ny eto amintsika mety hoe misy trafika na espèce misy doro-tanety izay mandoa etsy aroa sy ny zavatra sanaby zany izay mila jerevana manokana. Oui, ma première réaction est que c'est très encourageant d'étendre l'énergie et l'enthousiasme de la jeunesse malagasy en ce qui concerne la protection de la biodiversité, particulièrement dans le contexte de la préparation pour la COP15 de la Convention de la biodiversité. En fait, c'est vrai que c'est la jeune génération qui porte une responsabilité et aussi qui ont un rôle très important parce que c'est le futur. En fait, si on ne réussit pas de préserver la biodiversité unique de Madagascar, c'est les enfants, le petit enfant qui va manquer l'opportunité de connaître toute la nature particulière, toute la nature spéciale de Madagascar. Anisan'ireo vahiny manakaja sady mpiombo-natoka navitrika tamin'ny fandraisana anjara ny ambassadeur ny Royaume-Uni izay miasa eto amintsika. Lina dia lina tamin'ny fanakalozan-kevitra teto izy ary natsapa fa tena tafiditra lalina amin'ny ady-hevitra momba ny fiainan'ny zavamananaina ireto tanora malagasy ireto ka mahavelo mpanantenana ny tahaka izao hoy izy. Fa manomboka eto zao tsika dia efa hiantoraka tsikelikely any amin'ilay drafitrasa vaovao, drafitrasa maneran-tany vaovao satria tsy maintsy manaraka tsika zany ny ritma eo amin'ny sehatra maneran-tany. Iresaka makasika ny mahazava-dehibe ilay fandraisana anjara ny Madagasikara amin'io convention sur la diversité biologique izay ho tanterahana any ivelany io, zareo avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Misy tanjona fototra dimy zany ao anatin'ny spambatsika dia ny tanjona fototra voalohany zany dia hoe fehezina ireo antony fototra mahatonga ny fahasimban'ny karazan-javaboary amin'ny alalan'ny fampidirana resaka karazan-javamananaina eo amin'ny gouvernemanta sy ny fiarahamonina. Raha ny tanjona fototra manaraka dia hoe ahena ireo tsindry mivantana miatra amin'ny karazan-javaboary amin'ny fampirisihana ny fampiasana maharitra.
dia ny tanjona fototra manaraka indray atsaraina ny karazan-javamananaina amin'ny alalan'ny fikajiana ireo rovivoary, ireo karazanaina sy ny loharano foto-tarazo. Manana be dia betsika raha fahatrarovana 720 angambany izy amin'izao fotoana izao raha tsy mandiso ana ny fitady idiko. Dia tanjona fototra manaraka ampitomboina ireo tombotsoa azo avy amin'ny karazan-javamananaina sy ny vokatra omen'ny rovivoary. Dia ny tanjona fototra farany amafisina ny fanatanterahana amin'ny alalan'ny fandrafetana miaraka drafitra iraisana. Important be ao anatina zava-dehibe ao anatiny io dia le hoe miaraka satria averimberinay foana ary anisan'ny andraindrainay avy ao maidy amin'ity fiaonanyity hoe tsy ny maidy ihany akory no natao manatanteraka an'io drafitra iraisam-pirenena io satria maromaro mpisehatra izay mampiasa ny karazan-javamananaina na koa miatraika amin'ny karazan-javamananaina ny asany dia tokony hitondra anjara biriky amin'ny fitantanana zany sy ny fanatanterahana ny drafitr'asa mifanekena daholo zany ntsika menakavy. Koatr'izay dia eo ihany koa zareo avy eo anivon'ny VVF izay fikambanana PIA ity tontolo iainana ity. Inona tokoa moa zany ny tena hoe antony anohanana izy ireo ny tanora izay mikatsaka hevitra mahasoa tahaka izao. Izy io moa zany ny manana ny teatrikasa ity tsika androany izay fampivondronana ny tanora moa zany miara-miasa amin'ny WWF izay angalana ny hevitra izy ireo, zany hoe inona no fehi-kevitra tiany hoentina any amin'io convention internationale amin'ny diversité biologique. Tokony atao any konminina ny Chine moa izy io fa ny daty mbola tsy mazava noho ny aretina mahazo antsika ny Covid zany fa na izany na zany dia efa miomana zany zareo ao anatiny izay hoe fanomanana ny fehi-kevitra tiany hoentina any amin'izay zava-dehibe ny hoe tanora hoe manana hevitra sy mitondra ny feony any amin'ireny sehatra iraisam-pirenena ireny satria ireo no tompon'ny androany sy ireo zareo ny tompon'ny rapitso ihany koa ary ninona fanapahan-kevitra raisina amin'izany dia zareo no hiaina an'ilay izy ary zareo no tanteraka ihany koa an'ilay izy aoriana ary ny fiainany antefan'ilay izy ka zava-dehibe zany satria raha nyresaka hoe biodiversité ho an'ny Madagasikara indrindrindrindra tena manan-karentsika ary anisan'ny firenena manan-karena indrindra eran-tanitsika amin'ny karazam-biby sy zava-maniry isan-karazany ananantsika ary ireo no arentsika izay misarika ireo mpizahan-tany ataontsika mampidibola be ihany koa tsy izay ihany fa ny eo amin'ny araka tontolo iainana koa tsika tena manana ny maizy azy Madagasikara noho izany manana ny ataoko hoe ny anjara toerany lehibe ny tanora eo amin'izay famoahan-kevitra hoentina amin'ny convention ny diversité biologique izay. Tapitra sady ny fotoanantsika tamin'ity fandarany Nosy Maitso magazine izay niarahana teto ity. Marobe ny fanio-kevitra izay nentin'ireo tanora tia ny karazan-javamananaina na mankafy ihany koa ny biodiversité koa ambava miomana apo mieritreritra iverina fa zava-dehibe izay niresahan'izy ireo zay. Tapitra teo ny fandarantsika mametraka veloma mahafinaritra tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny heriny anio tahaka izao indray.